Faly miarabantsika tsirairavindrehitra tsy te elaka misy maraina 18 volana septambra ity misotran'Andriamanitra isika fa mbola mena izao maraina izao indray fa atsika miaona aminy ary iray sotomitsoa lehibe ho anao zany. Mbenderantsika ny mofinainan'io dia vavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola avy-mpisaoranao izay eny amin'ny tombonandro izay omenao anain'io. Misaotra anay koa izay mitaona anay hatrany handingany teninao ary aoka ny fanahinao masina hanome anay anazava izay tsy mazava ny amin'ny fahamarinana avy aminao ary koa ampitodika anay hatrany eo aminao mba ahafahanay manaraka ny fahazavanao. Mitenena ray eo fa voninkainanao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Raha tena ho finainantsika androany dia manao hoe aoka hiainana ny fahamarinana. Any amin'ny Salamo fa 4:10 manao hoe lazao any amin'ny jentilisa fa Jehovah ny mpanjaka ary izao rehetra izao voaorina ka tsy hetsika hitsaran'ny olona amin'ny fahamarinana izy. Amen. Tsy tokony ho tonga kamokamo ara-panahy ny lehilahy sy ny vehivavy noho ny fifandraisana amin'ny fiangonana fa tokony ahery hisandratra ary ho mendrika ary ho vonona amin'ilay asa masina indrindra nakinina tamin'ny olona mety maty. Ny anana tafika tsara ofana, vonona hirotsaka an-tsehatra amin'ny fotoana rehetra no tanjon'Andriamanitra. Lehilahy sy vehivavy manaraka tsara ny fitsipefehezana ihany koa no andrafitra an'io tafika io, izany hoe olona milefitra eo amban'ilay fahefana nanomana azy ireo amin'ny fanompoana. Tokony hiambina sy hiahy ireo fanavonjena tahaka ny olona tsy maintsy ampamoahana ny mpiasan'Andriamanitra ary mila ny Kristy mitoetra ao am-pony izy ireo mba ahafahany mambabo fanahy azy. Tsy maintsy mahafoy ny zava-dritra ao an'Andriamanitra izy ireo mba ahafahany milaza sy manazava amin'ireo izay hiasany fa ilaina ny fahafoizan-tena tanteraka. Aoka tsy ho adinoina fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy ireo ka tsy maintsy mitandrina mba tsy hangataka-kanjo na hisalasala. Tsy mitandro asa sara ny Satana, mitaky hirika, azahoany mifehy an'ireo izay izahan'ny mpiasan'Andriamanitra ho baboana ho an'i Kristy. Amin'ny alalan'ny fiambenana tsy mitsahatra ihany no ahafahan'ireo mpiasan'i Kristy manohitra amin'ny fahavalo. Amin'ny herin'ny mpanavitra irery ihany koa no ahafahan'izy ireo mitaona izay ilay mpanahy eo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ny fahalalana na ny fahaizana mandahan-teny no ahatanteraka an'izany fa ny fanehoana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra ampahantsorana sy miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Tsy natao hotoriana-bava fotsiny ny fahamarinana. Tsy maintsy iaina an'ireo izay miasa ho an'i Kristy izany, manara-maso sy manombana an'ireo izay mitonona ho mino ireo fahamarinana miavaka ho amin'izao andro ihany koa ny olona. Jereny raha maneho an'i Kristy ary jereny ihany koa raha hita taratra eo amin'ny fiainan'izy ireo Kristy. Ny fanoloran-tena nivoaka an'Andriamanitra anao soa amin'ny olona rehetra ampanaitrai-tena sy ao anatin'ny fahamarinana dia hiasa ary hisy fiantraikany amin'izay rehetra mifanerasera aminy. Raha manao tsara n'izany asa izany ireo izay mahalala ny fahamarinana isaky ny misy hirika aza raraotina ka maneho fitiavana sy fahalemem-panahy amin'ny asany isan'andro eo amin'ny faritra misy azy dia iseho amin'ny fiainan'i Kristy. Ho taratry ny manodidina azy izy ary ny hafa ihany koa dia ho voasarika hanaraka an'i Kristy. Aingana eo izany tokoa no hita taratra eo amin'ny fiainantsika ary mbola tsy izany dia aoka hanana fanatsetena lalina isika ka hanaiky ho tefena hiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra mba tonga antsika ho tahaka an'i Kristy. Amen. Ny Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Tsy hainay ny miaina anatin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny herin'ny tenanay dia mangataka aminao hatrany izahay mba hanampy anay ary hanome ny hery rehetra mba ahafahanay mankamamy ny fahamarinana no ny zavatra hafa rehetra. Aminaran'i Jesosy. Amen. Miaro ny farasiaina,
miaro